Vokatry ny fifanolanana eo amin'ny orinasa tsy afaka bahiray Tsandranomena sy ny tompon'ny trano izay ho fain'ity orinasa ity dia voaterina katona ilay orinasa nanomboka ny talata lasa teo vokatra izay ary dia piasa misa 900 no tsy mananasa tanterany Ravakarandramanalina sy Stefana Razafimandimby ny antsipriny izay vaovao zay. Olona mahery ny 900 ny tsy anasa vokatry ny fikatoana orinasa tsy afakaba iray etsy Andranomena nanomboka ny talata 17 Marsa lasa teo araka nambarany solotenan'ireo mpiasa. Fifanolanana teo amin'ny mpampiasa sy ny tompon'ny trano izay nofain'ity orinasa ity moa no nitarika tamin'ny fanakatonana ny orinasa ary fampitsarana tsy nisy fampilazana miloha akory ireo mpiasa tamin'ny asa no niatra tamin'izy ireo. Na dia nisy aza ny fampanantenana nataon'ny mpampiasa amin'ny andoavana ny antsasakaraman'izy ireo dia miaina ao anatin'ny tahotra sy ayay andro aman'alina ireo mpiasa amin'izao fotoan'izao. Izay zany ny asa tao zany izay dia nampiasaina tao efa nanantony herinandro efa tsisy asa tsony tao fa asa hafa nampanaovinay dia ilay ankizy zany nampanaovina rokafako satria nampanaovina rokafako na kanaovina ilay ankizy. Dia nitabataba be ilay ankizy hoe tsy mety zany fa tonga dia omeo anay zoanay fa zatoan'izao izay e. Tabataba be izay ilay ankizy iny amin'izay moa tamin'ny izay zany tamin'ny talata ny ravainy tamin'ny efatra ny finition fa ny senina ny nisan'ny ravainy tamin'ny enina dia tonga taty tamin'izay zany izay tamin'ny larobia maraina dia hoe tsy miditra ntsony fa efa nakatony misy eny varavarana dia tsy miditra ntsony izay tsisy fampilazana hoe ahoana fa délégué-nay zany miteny hoe 22 izy any amin'ny kaminitsika maka avance dia 28 maka ny STC sy ny préavis. Izay zany matahotra satria otrany tsy dia mitombona zany ilay izy hoe taty ve izay ny asa dia any amin'ny kaminina izay nomeny vola. Mangataka ny andoavana ny zon'izy ireo moa ny solotena ny mpiasa. Mezana zoanay fe satria izay zany nakatona tsisy fampiomanana. Mikasa ny hitondra fitaranan'izy ireo eny anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa ny solotena mpiasa mba hisiany fijerena manokana ny zon'izy ireo.